Andro vitsivitsy tsy ahatongavan'ny fanatanterana ny fifidianana eto amin'ny firenena dia naneho ny AI ny ireo solitena avy amin'ny faritany enina teo aloha izay manatanteraka fivoriana eny Ivato amin'izao fotoana izao. AI ny amin'ny mety isiany korotana ao aorian'ny fifidianana. Vahaolana ny fifidianana saingy ny fifidianana amin'ny endriny amin'izao dia tanterahana ao anatin'ny ankamiana raha ny faneho-kevitra nataon'ireo solitena avy amin'ny faritany enina teo aloha eto Madagasikara izay niatrika ny fivoriana eto Ivato nanomboka ny alakamisy teo ka hatramin'ny rampitso alahady. Naneho AI izy ireo amin'ny mety isiany tsy filaminana ao aorian'ny fifidianana. Élection wa ilaina fa fomba itondrasana azy io tsy mety ary élection fataontsika io efa taona maromaro zay amina fitondrasana fandimby nitondra ady ihany tamin'ny firenena sady nitondra pauvreté. Laza aminareo zahay eto fa tsy tena fantatry ny olona amin'izao ny tena dikan'ny fampielezan-kevitra fa fampizarana vola, fifaninana ny mpanambola dia sena zany ny fahalalan'olo azy. Ho azy ireo mbola tsy mipetraka ny fepetra-takiny sy ny fifidianana feno fitoniana toy ny olana eo amin'ny tsy fandriampahalemana sy ny ara-teknika. Au cas hoe tonga ny 2 jours ataoko hoe 2 jours alohan'ny élection mipoitra indray le halatromby ny diabe mandeha rehefa misy ka halatromby mandeha dia tsy maintsy mivoaka daholo ny vatandehilahy rehetra mandram-piverenana ny omby iny ka tonga zany le 25 octobre mbola tsy tafaverina le omby dia izy no mpifidy. Donc zany aoka aloha mba hijoro le fanjakana afaky miaro ny olona sy ny fananany mba hampitony an'le sain'olo mba hahatonga le azy ho kalma rehefa hifidy. Ho azy ireo ilaina ny sy ny fampidiniana samy malagasy ary samy malagasy ihany izy ireo ny tokony hamany olana. Tokony hisy rafitra hipetraka aloha hitantana ny firenena ary tokony atao ny fitsapakevim-bahoaka momba lalam-panorenana izay rafitra hifehy ny firenena. Mivondrona ao anatin'ny vovonana ho amin'ny filaminana sy ny fanarenana ny firenena ireo mpizaika ireo izay mahery ny 200 isa mivory ety Ivato. Andrasana rapitso moa ny fehi-kevitra amin'izany fivoriana izany.